Iarabanao ny tokantrano manaraka ny météo amin'izao fotoana izao ny sara ny zanabolana mbola mipetraka hatrany aloha zany ny andro somary maimaina amin'ny ankapobeny saika manerana ny nosy tamin'ny tiany noho tisian'ilay arindraona ato atsimo ny nosy araky ny hitantsika amin'ny sary izao fa manomboka ny rapisy kosa indray dia miataka tsikelikely ny motsiraka atsimo atsinana Madagasikara io rindraona hitantsika amin'ny sary io ka mahazo vahany indray araka zany ny tsokany varatraza vokany dia miverina tanteraka ato anatin'ny voronandro ririnina indray aloha zany tsika raha ho an'ny ilany atsinana ny nosy mety tsy maro toerana ihany ny atmosfera indraindray any amin'ny tapany avaratra andrefan'ny Madagasikara iny any amin'ny androny alakamisy anoanina ny zoma moa zany rehefa avy eo no tena ahitantsika amin'ny mombamomba izay ny maripana ihany koa dia misy fidinina goavana ny maripana ho an'ny avoatany sy ny ilany atsinana ny Madagasikara iny manomboka ny rapitso izay ny bibina moa zany ny maripana ambony indrindra raha ho an'ny avoatany izay hatrany ny toetrantsika ro an'ny rapitso voamaraina dia misy ny orana malefaka any amin'ny faritra analandrofo sy ny tapany atsimo atsinana ny Madagasikara manomboka mandaondaona ihany koa ny andro any ilany atsinana ny faritry ny matsiatra ambony Moromania sy Iorombea mitatany amin'ny faritra Vatovavy izay raona izay ny any amin'ny tapany avaratra andrefana ihany koa dia mandraona amin'ny sitokotoko ny andro voamaraina fa ny ambiny kosa dia ibalika tanteraka ny masoandro raha ny toetrantsika ao ny rapiso tolakandro manomboka mahazo vahana amin'izay ny avaratraza araky nefa natsidika teo vokany dia misy ny orana malefaka miatoato somary atevina indraindray ho an'ny morontsiraka atsinanany Madagasikara iray manontolo manomboka any Antalahy izay ka hatrany amin'ny morontsiraky ny faritry Taolagnaro na ny faritra Anosy ho an'ny ilany atsinanany avoatany ihany koa dia manomboka mandraona ny andro mety hisy ny heritra amin'ny takariva ary any andrefana dia ny masoandro aloha misaika ivatoerana akoatry ny faritry Melaky Boeny sy ny any Betsiboka izay mety andraona amin'ny tsitokotoko indraindray raha ny maripana vovinavina amin'izay rapitso izay eo amin'ny 12 ka hatramin'ny 13 any avoatany ary 14 ka hatramin'ny 17 kosa ny morontsiraka atsinanany Madagasikara ho an'ny ilany atsimo andrefana kosa 15 ka hatramin'ny 16 degré celsius ny maripana ambony indrindra fa any amin'ny tapany avaratra andrefana mbola mahatratra any amin'ny 13 degré celsius hitantsika any amin'ny morontsiraky ny faritry Boeny iny ho an'ny androny alakamisy mahazo vahana tanteraka ny tsokany varatraza vokany dia mitoetra ny orana ho an'ny morontsiraka atsinanany nosy iray manontolo iny saika tontolo ny andro aloha zany ahitana an'izay orana miatoato izay mandraona rahina herika ihany koa ny ilany atsinanany avoatany mandraona mety hisy tandrivindraona indraindray ny takariva ao amin'ny faritry Boeny Betsiboka sy ny any amin'ny faritry Sofia ary ny tapany avaratra amin'ny faritry Bongolava mety mahakasika ny any amin'ny tapany atsimo amin'ny faritry Diana ihany koa izay tandrivindraona mahalana izay mandraondraona ihany koa ny andro any atitany faritra atsimo andrefana ny ambiny dia ny masoandro no ivatoerana raha ny maripana vovinavina ho an'izay andro ny alakamisy izay hatrany midina hatramin'ny 1 degré celsius ho an'ny avoatany ary 7 ka hatramin'ny 9 degré celsius kosa ho an'ny morontsiraka atsinanana sy ny any amin'ny tapany atsimo andrefana any amin'ny tapany avaratra andrefana kosa dia 13 ka hatramin'ny 13 degré celsius ny maripana vovinavina amin'izay andro ny alakamisy izay hatrany amarana antsika azy ary ny androny zoma mbola misy hatrany ny orana miatoato any morontsiraka atsinanany nosy iray manontolo mandraona rahina heritra ihany koa ny ilany atsinanany avoatany sy ny any amin'ny faritra Alaotra Mangoro mandraondraona ny andro amin'ny tapakandro hariva ho an'ny tapany avaratra andrefan'ny Madagasikara izay mety hisy tandrivindraona ihany koa ho an'ny atitany faritry Melaky ny ambiny dia ny masoandro aloha zany misaika ivatoerana indrindra any amin'ny tapany atsimo andrefan'ny Madagasikara iny ny maripana vovinavina amin'izay androny zoma izay eo amin'ny 20 degré celsius ka hatramin'ny 12 eo ny maripana ambony indrindra ho an'ny avoatany tafidina 10 degré celsius kosa ny ambany indrindra hitantsika any amin'ny faritry Vakinankaratra ny morontsiraky Madagasikara kosa tsy dia misy ny fivana goavana raha amin'izay androny zoma izay eo amin'ny 12 ka hatramin'ny 17 degré celsius eo ny maripana saika nahitana fiakarana kely ary moa zany ny any amin'ny tapany atsimo andrefan'ny nosy ny ambiny kosa indrindra any amin'ny tapany avaratra andrefana dia mijanona ny 13 degré celsius ny maripana ambony indrindra hitantsika any amin'ny morontsiraky ny Boeny iny hatrany raha ny mahakasika ny tany falitoandrivotra teto Antananarivo kosa maranantsika ny fandarana tony amin'ny ankapobeny izay tany falitoandrivotra izay raha teto Antananarivo ambony ny fetrany OMS avokoa aloha zany ny referetra voaray fa raha ny mandrafitry ny toetry ny andro atao anatin'ny 3 andro avy nijerena dia vinavinaina hijanona amin'ny antony amin'ny ankapobeny izay tany falitoandrivotra izay raha ny eto Antananarivo manoka izay ny mety eo tamin'ny tian'io tia raha fisindray fotoana manaraka veloma.